Nomery toko 7. Ny zavatra naterin'ny lohan'ny firenen'ny Isiraely ho amin'ny fitokanana ny alitara. Ary tamin'ny andro izay nahavitan'i Mosesy ny nananganana ny tabernakely dia nanosotra sy nanamasina azy izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny alitara sy ny fanaka rehetra momba azy. Ary rehefa nanosotra sy nanamasina ireo izy dia nitondra fanatitra ny lohan'ny firenen'ny Isiraely, dia ny lohan'ny fianakaviana. Ireo no lohan'ny firenena izay nife ny voalamina. Ary izy ireo nitondra ny fanatiny teo anatrehan'i Jehovah, dia sarety enina mirakotra sy omby 10. Dia sarety iray no avy amin'ny lohan'ny firenena 2, ary omby iray avy, dia nitondra ireo teo anoloan'ny tabernakely izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raiso aminy ireo hanaovana ny fanompoana momba ny trano-lay fihaonana, ka omeo ny levita dia samy araka ny fanompony avy. Dia noraisin'i Mosesy ny sarety sy ny omby ka nomeny ny levita. Sarety 2 sy omby 4 no nomeny ho an'ny taranaka Gersona araka ny fanompony, ary sarety 4 sy omby 8 no nomeny ho an'ny taranaka Merary araka ny fanompony eo amin'ny feny Tamara zanak'i Arona mpisorona. Fa ny taranaka Kehata kosa dia tsy mba nomeny na dia ray akory aza, satria ny fanompoana momba ny fitoerana masina no azy, ka eo antsorony ihany no ilanjany azy. Dia ny lohan'ny firenena no nanatitra ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy, koa dia samy nanatitra ny fanatiny teo anoloan'ny alitara izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: aoka ny lohan'ny firenena samy anatitra ny fanatiny amin'ny anandrony avy ho amin'ny fitokanana ny alitara. Ary ny nanatitra ny fanatiny tamin'ny andro voalohany dia nasoana zanak'i Aminadaba avy tamin'ny firenen'ny Joda. Ary ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika manitra, ary vato-trombo-lahy iray sy ondro-lahy iray, ary zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osy-lahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, zanak'ondry 5, osy-lahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra nasoana zanak'i Aminadaba. Ary tamin'ny andro faharoa dia Netanela zanak'i Zoara lohan'ny taranak'i Isakara no nanatitra. Nanatitra ny fanatiny izy, dia lovia volafotsy iray, sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika manitra, ary vato-trombo-lahy iray sy ondry-lahy iray sy zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osy-lahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, ondry-lahy 5, osy-lahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Netanela zanak'i Zoara. Ary tamin'ny andro fahatelo dia Eliaba zanak'i Helona lohan'ny taranak'i Zebulona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray, sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana, sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray, sekely 10 feno didika manitra, vato-trombo-lahy iray, ondry-lahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osy-lahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana eo omby 2, ondry-lahy 5, osy-lahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Eliaba zanak'i Helona. Ary tamin'ny andro fahaefatra
dia elizora zanaky sedeora lohan'ny taranaka robena ny nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volafotsy iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota, ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry elizora zanaky sedeora. Ary tamin'ny andro fahadimy dia selomiela zanaky zorisaday lohan'ny tanànaky simeona no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota, ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry selomiela zanaky zorisaday. Ary tamin'ny andro fahaenina dia Eliasafa zanaky Doela lohan'ny taranaka Gada no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota, ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, zanak'ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Eliasafa zanaky Doela. Ary tamin'ny andro fahafito dia Elisama zanaky Amihoda lohan'ny taranaka Efraima nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volafotsy iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota, ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondrilahy 5 izay iray taona. Ireo no fanatitry Elisama zanaky Amihoda. Ary tamin'ny andro fahavalo dia i Gamaliela zanaky Pedazora lohan'ny taranaky Manase no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy feno koba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didikazo manitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota, ary ho fanatim-pihavanana dia omby roa, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Gamaliela zanaky Pedazora. Ary tamin'ny andro fahasivy dia Abidana zanaky Gideony lohan'ny tanànaky Benjamina nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany
sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didika azomanitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra abitana zanaky Gideony. Ary tamin'ny andro 10 Ahezera zanaky Amisaday lohan'ny taranaki-danany nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana dia sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didika azomanitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Ahezera zanaky Amisaday. Ary tamin'ny andro 11 dia Pagela zanaky Okrana lohan'ny taranaki Asera no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 no lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray sekely 10 feno didika azomanitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Pagela zanaky Okrana. Ary tamin'ny andro 12 dia Ahira zanaky Enana lohan'ny taranaky Nafitaly no nanatitra. Ny fanatiny dia lovia volafotsy iray sekely 30 ny lanjany, sy lovia volafotsy iray famafazana sekely 70 araka ny sekely masina. Izy roa samy fenikoba tsara toto voaharo tiloilo ho fanatitra hohanina. Lovia kely volamena iray dia sekely 10 feno didika azomanitra. Vatotrombilahy iray, ondrilahy iray, zanak'ondry iray izay iray taona ho fanatitra dorana, ary ny osilahy iray ho fanatitra noho ny ota. Ary ho fanatim-pihavanana dia omby 2, ondrilahy 5, osilahy 5, zanak'ondry 5 izay iray taona. Ireo no fanatitra Ahira zanaky Enana. Ireo no zavatra naterin'ny lohan'ny Isiraely ho amin'ny fitokanana ny alitara tamin'ny andro izay nanosorana azy. Lovia volafotsy 12 famafazana, lovia kely volamena 12, sekely 30 avy no lanjan'ny lovia volafotsy, ary sekely 70 avy ny lovia famafazana. Ny lanjan'ny volafotsy rehetra tamin'ireo fanaka ireo dia sekely 720 araka ny sekely masina. Lovia kely volamena 12 feno didika azomanitra dia sekely masina. Ny lanjan'ny lovia kely volamena rehetra dia sekely 20. Ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatitra dorana dia vatotrombilahy 12, ondrilahy 12 samy iray taona mba amin'ny fanatitra hohanina momba azy, ary osilahy 12 ho fanatitra noho ny ota. Ary ny isan'ny biby rehetra izay natao fanatim-pihavanana dia vatotrombilahy 420, ondrilahy 80, osilahy 80, zanak'ondry 80 izay samy iray taona. Izany no nateriny ho amin'ny fitokanana ny alitara rehefa voaositra izy.
Ary rehefa niditra tao amin'ny trano-lay fionana Mosesy mba hiteny amin'Andriamanitra, dia nandre ny feo miresaka aminy izy, avy tao mirakotra fanaovam-panavotana izay teo ambonin'ny fiarany vavolombelona. Avy eo anelanelan'ny kerobima roa dia niteny taminy Jehovah.